tsy ho faty isika na iray aza. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a. Izany indray no lohatenin'ny tenin'Andriamanitra izay ifampahirizantsika amin'ity androany ity. Ao amin'ny Isaia toko 50 ka ny 10 no ovakitsika amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izy aminareo no matahotra an'i Jehovah ka mihaino ny feon'ny mpanompony. Na iza mandeha amin'ny maizina ka tsy manana fahazavana, aoka izy hatoky ny anaran'i Jehovah sy hiankina amin'Andriamaniny. Amen. Iza moa izany voalaza hoe isika izany dia izay mino an'i Jesosy Kristy Tompo. Satria nahoana ry havana? Alohan'ny higadonan'ny fahafatesanao dia izy fagagana lehibe hitranga iseho aminao izay mino an'i Jesosy, ianao izay zanak'Andriamanitra, ahita maso an'Andriamanitra ianao. Izay ny zavatra hitranga ry havana ary ny soratra masina no milaza an'izany. Voalohany aloha ao amin'ny Salama 420 ka ny 115 dia milaza hoe zava-dehibe ao mason'i Jehovah ozy izy ny fahafatesan'ny olona masina. Mety nanokatra ny ranomasina mena Jehovah Andriamanitra, nanadio ny boka Jesosy, nampahiratra ny jamba, nanangana ny kilemaina. Efa zava-dehibe tokoa izany ary tena zava-dehibe izany. Kanefa ry havana, izany rehetra izany mbola tsy zava-dehibe noho ny fahafatesan'ny olona masina eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra. Na sanatria matina retina ianao, sanatria lozam-piarakodia, ninona fomba fahafatesanao dia izao aoka ho tsaronao mandrakariva fa izao tsy ho hitan'ny masonao akory izany fahafatesana izany. Alohan'ny higadonan'ny fahafatesanao dia ahita an'Andriamanitra ianao, ahita an'Andriamanitra ny masonao, ary amin'izay fotoana izay ho afaka mitahotra ao rehetra. Iza aminareo no matahotra an'i Jehovah ka mihaino ny feon'ny mpanompony? Na iza mandeha amin'ny maizina ka tsy manana fahazavana, aoka izy hatoky ny anaran'i Jehovah sy hiankina amin'Andriamaniny. Hoy ny Isaia 50:10 izay nivakitsika teo. Ary izay ilay teny nataon'ny Davida ao amin'ny Salamo 7:20 ao ny 4 manao hoe na dia mandeha mamaky ny lohasa aloko ny fahafatesana zaho dia tsy atahotra ny loha zaho, fa ianao no amiko. Jehovah no aminy ary ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra. Izany hoe amin'ilay fotoana mihitsy izany na iza mandeha amin'ny maizina ka tsy manana ny fahazavana, aoka izy atoky ny anaran'i Jehovah. Ao amin'ny atin'ny aloko ny fahafatesana, ilay fahamazinana, eo Davida no mahita an'Andriamanitra. Jerevantsika indray ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 1:20 ka ny 5:20 manao hoe hoy Jesosy taminy, izaho ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Izay ry havana no manamarika, manamarina fa tsy ho faty mandrakizay hoy ny zasy herinao hoe tsy Paoly apôstôly na i Petera no nampianatra an'izany fa ny tompontsika. Tsy mpanompon'Andriamanitra tetsy na teroa no nampianatra an'izany fa ny tomponao Jesosy no niteny an'izany. Izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Ka dia tsisy ho faty isika izao ry havana. Alohan'ny higadonan'ny fahafatesana dia efa tonga mandray anao Jesosy. Maro ny fanambarana, filazana, fitantarana ao anatin'ny Baiboly ao mikasika ny fahafatesan'ireo mpanompon'Andriamanitra, na ry David izany na ry Abrahama, na ny mpaminany isan-karazany. Fa ny hojerentsika manokana amin'ity indray mandeha ity dia ny martyra anankiray. Mba eritreretony hoe raha ianao izao eo amin'ny toeran'ilay martyra, mety mba mampatahotra ihany aloha raha ho tapahan-doha ianao, na ho toram-bato ianao, na ho avariny any am-pamarinana ianao, mety mba hampatahotra ihany izany zavatra izany. Fa izay mihitsy ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 10:20 manao hoe aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Ary ny tena zava-dehibe fagagana mihitsiny dia ilay tenin'Andriamanitra teo hoe alohan'ny hafatesanao dia efa tonga Andriamanitra mihaona aminao
tsy hitanao akory nyzany fahafatesany zany. Gaga ianao hoe ndry ary ry vatako ry ary to tsahany tôbily le ry ry vatako ry ary to torahan'ny olona ry ry vatako ry fa ianao efa tsy oantsony. Jesosy efa tonga maka anao miseho aminao. Izany mahatonga an' Jesosy ny tenina nafatrafatra mihitsy hoe zay velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Asan'ny apôstôly toko 7 ka ny 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Stefanina feno ny fanahy masina dia nibanjana ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Alohan'ny toraham-bato an'i Stefanina zany ilay martioran'i Jesosy, mbola tsy nitoraham-bato akory izy dia efa nahita an'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Ary ny olona nitora-bato an'i Stefanina izay niantso hoe ry Jesosy Tompo, raisy ny fanahiko. Stefanina feno ny fanahy masina. Izany ny zava-mahagaga izay tsy maintsy ho hitanao. Angamba mety misy amintsika mety tsy nahita an'izany hoe fahagagana izany mihitsy nandritra ny androm-piainany tamin'ny nampanompan'Andriamanitra azy. Vaovao mafaly lehibe ry havana alohan'ny hafatesanao ianao ahita fahagagana. Tsy maintsy mahita fahagagana daholo ny zanak'Andriamanitra rehetra. Eo amin'ny fotoana ialany eto amin'izao tontolo izao ahita maso an'i Jesosy izy andray azy dia tsy hitanao tsy nandalo fahafatesana akory ianao fa ny Tompo efa naka anao. Izao no antso atao ry havana ho anao raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao fa natokana ho an'ny olona izay niova fo nandray an'i Jesosy nateraka indray ary voasoratra any an-danitra ny anarana natokana ho anao izany teny izany ry havana tsy handalo fahafatesana ianao. Ary mbola vaovao mafaly lehibe ihany koa ry havana tsy hoe amin'ny andro hafatesanao ihany. Ny olona rehetra nandray an'i Jesosy ry havana dia efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainana dia efa manana ny fiainana mandrakizay ao anatiny. Manomboka amin'ny fotoana efa nandraisanao an'i Jesosy no efa mpandovan'ny lanitra ianao teny izao fa tsy hoe amin'ny andro hafatesanao ihany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe iza aminareo no matahotra an'i Jehovah ka mihaino ny feon'ny mpanompany. Na iza mandeha maizina ka tsy manana fahazavana aoka izy atoky ny anaran'i Jehovah sy ankina amin'Andriamanitra.